Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho idiroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho idiroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro ilay mpanompo mahatoky sy hendry nanankinany tompony ankohonany. Ankafaliana ankaravona no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika EOV jiaby tratran'izao fety fankalazagna magnetriketrika ny masinday Josefa, vadiny masina Maria Virgine, raim-pitaizan'i Jesoa ary raim-piaro ny eglizy magneran-tany. Koa amin'izao fety fankalazagna magnetriketrika ny masinday Josefa izao dia vaky tenitelo no arosin'ny eglizy amintsika. Nde orenesitsika ire vaky teny masina arosin'ny eglizy amintsika izay aragna fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky faharoan'ny Samoela. Tamin'izany andro izany dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'ny Tompo nanao hoe: mandehana lazao amin'ny mpanomboko amin'ny Davida hoe, izao no lazain'ny Tompo, rehefa tapitra ny andronao ka mandry amin'ny razanao ianao, dia hatsangako ny taranakao manaraka anao izay aloky ny kibonao ary ho amafisiko ny fanjakany. Izy no hanorina trano ho an'ny anarako ary ho amafisiko ho mandrakizay ny seza fiandrianany fanjakany. Ho toy ny iray ho azy aho, ary izy ho toy ny zanaka ho ahy. Fa ho azo antoka ny faharetan'ny tranonao sy ny fanjakanao eo anatrehako mandrakizay, ary hiorina mandrakizay ny seza fiandriananao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Desire,
Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma nalaigna ao amin'ny toko 4. Ry kristianina havagna, tsy ny lalàna no nazahoan'i Abrahama sy ny tarana ny fampanantenana andovan'izao tontolo izao, fa ny fahamarinana avy amin'ny finoana. Koa ny finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana, fa ho mafy ho an'ny taranaka rehetra ny fampanantenana, dia tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho amin'izay amin'ny finoana amin'ny Abrahama, satria raintsika rehetra izy eo anatrehan'izay ninoany, dia Andriamanitra mpamelona ny maty sy mpiantso ny tsy misy ho toy ny misy. Nino izy fa nanantena na dia tsy nisy tokony antenainy aza, ka tonga rain'ny firenena maro araka ny voalaza taminy hoe ho taka izany ny taranakao, koa no tanana ho fahamarinana izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa n'izany. Evanjely masigny nosoratany Masinda Mateo, voninahitra ny ho anao ry Tompo. I Jakoba niteraka any Josefa vadiny Maria, izay niteraka any Jesoa, le atao hoe Kristy. Ary toy izao no nahaterahany Kristy. I Maria reny dia efa fofombadiny Josefa, fa raha mbola tsy niretrano izy ireo, dia hita fô nananganaka avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, no izy lehilahy marigny sady tsy te hagnala baraka azy, dia nikasa ametraka azy manginginy. Nefa raha mbola nieritreritra izegny izy, indro nisy anjelon'ny Tompo niseho taminy,
tamin'ny nofy ke nanao hoe ry Josefa zanaky Davida, aza matahotro ampakitra ny Maria vadinao, fa ny zazao ankibony dia avy amin'ny fanahy masina, ary teraka zazalahy izy, ka ny agnarany atao hoe Jesoa, fa izy no amonjy ny ologno ho afaka amin'ny fahotana. Ary rehefa natsaro tamin'ny torimaso i Josefa, dia nanao araka zay nandidian'ny anjelon'ny Tompo azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, miara mankalaza anymasinday Josefa isika ny an'ity androany 7 mars, ary dia faly miarahaba ireo izay mitondra izany anarana izany, na isam-batan'olona io na isam-pikambanana, satria izay manapirofo fa manana ny anjara toerany amin'ny tantara-pamonjena i masinday Josefa. Ao ireo sekoly zay ambany fiarovany i masinday Josefa, ao ihany koa ny eglizy zay ambany fahatsiarovany masinday Josefa. Ao arinany Masin'ny Maria tokoa, renin'Andriamanitra, dia tsy misy olo-masina mibahan-toerana amin'ny fampianarana ataon'ny Papa, fa i masinday Josefa dia samy nanoratra mikasika azy, naneo ny fitiavany manokana azy ireo Papa ny fandindra taty aorina tatira sy laza azy ireo fosiny. Fa aotra zao araky ny lazaisika dia manana akony manokana nyty taon'ity, satria taona fankalazana any masinday Josefa hoy ny Papa François, ka nanomboka tamin'ny 20 Desambra teo zay ka hatramin'ny 20 Desambra amin'ny taona ho avy. Ary inona moa no nahatonga an'izay, mahatonga an'izay taona masina natokana ho an'ny masinday Josefa zay, dia tsy inona fa tamin'ny 20 Desambra 1870 8 Desambra 1870 no nanambaran'ny Papa fahasivy, Papa Pie fahasivy ho fotom-pinoana, zany hoe dogma ny i Masin'ny Maria nitorotoroina sy azo keloko. Ary tamin'izay ihany koa ny Papa no namaritra fa i masinday Josefa dia ray mpiay sy mpiaro ny eglizy eran-tany, ka feno 500 taona, 150 amby ny nanambarana anio zany, ka ao anatin'ny fankalazana ny jobily tokoa isika izao. Ka izay no nahatonga ny Papa François nanoratra taratasy manokana anetanana ansika kristianina, ka nomeny lohateny hoe Patrice Corde, izany hoe fondray. Ary sy izy io fondray io fa i masinday Josefa. Ary araky ny lazaisika teo dia ny Papa tatoato dia samy nanoratra manokana ho an'ny mikasika ny masinday Josefa ho fampianarana anentana ny kristianina, ka andray any masinday Josefa ho modely sy mpivavaka, ka arakaraky ny fibanjinany any masinday Josefa no anoratany an'izay. Dia ho nolazaitsika Papa fahasivy, Papa Pie fahasivy, ary ny Papa Pie 12 ihany koa dia nametraka any masinday Josefa amin'ny endrika hoe Josefa mpiasa, ka nataony ny volana May ho fankalazana any masinday Josefa mpiaro ny mpiasa rehetra, satria io voalohany volana May io no nifidin'ny mpiasa
tamin'izay fotoana izay ho fifarombonana anehoana sy hitakiana ny zo nyzay mpiasa zay ka noraisiny papa mpifaromby folo ary natolony ho an'ny mpiasa rehetrarehetra na lehilahy izy na manangy ho modely amin'izay hoe i Masinday Josefa mpiasa zay sady mpiaro ary mpivavaka. I Masinday Jean Paul faharoa kosa dia nametraka any Masinday Josefa amin'ny endrikany hoe i Masinday Josefa mpiambina ny mpanavitra lay mpiaro ny mpanavitra lay mpikarakara ny mpanavitra ka noho izany mikarakara asika ihany koa i Masinday Josefa. Ary asika menakavy koa de mahafantatra fa i Masinday Josefa dia noresiny maro ho mpiaro sara ny mpiaro ary manomana amin'ny fahafatesana ho sara fahafatesana. Izany no asongadina satria araky ny voalazasika teo misy akony manokana izao fankalazana ny 7 marsa izao ka idirasika bebe kokoa amin'ity taona masina natokana ny Masinday Josefa ity ary anazasika azy bebe kokoa ary volana anazana azy bebe kokoa ary fantatra sika ny fanazana dia ny fakana azy ho modely ary ny fitokisana azy ho mpivavaka. Ka arak'izay lohateny nomeny papa anyty taona masina ity dia ny hoe Masinday Josefa fondray dia tiany ny papa ho banjinitsika bebe kokoa izay endrika mababa mafondray any Masinday Josefa izay manana tanjony ny papa matoa ny safiden'izay. Ny antony dia izao marary izao tontolo izao noho ity krizy etresika ity izay nilazaisika hoe korontana virus ary araky nilazaisika matetika dia sy krizy ara-pahasalamana fotsiny izao etresika izao fa krizy maro lafo isika miseho amin'ny endrika maro samihafa ary tena fandravana d'extrusionisme ho izy fanapotehana misy ka ny fianakaviana no tena mitondra faisana no tena miatrika an'izay fandravana zay ary arabaky teny misy aza indrisy amin'ny raha mandinika ny zava-misy sika satria maro ny fianakaviana ravarava potipotika amin'izao fotoana izao. Ary izay ihany koa no nahatonga ny papa ary izay nilaza fa ho taona ny fianakaviana ity taona ity satria ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny namoana ny taratasy vokatry ny synody mikasika ny fianakaviana ka nomeny lohateny hoe afalian'ny fitiavana ny fampiresena apostolika izany dia miara-dalana zany ny jobily 50 taona nanambarana any Masinday Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany mpiaro an'izao tontolo zao ary no izy mpiaro an'izao tontolo zao dia fantatra sika koa fa mpiaro ny fianakaviana masina izy ny fianakaviana ihany koa ka izay koa no mahatonga nyity taona ity ho taona ny fianakaviana ka rariny sy hisiny ary raha mandinika vetivety ary mibanjina lalindalina kokoa any Masinday Josefa isika amin'izao volana aserovana azy izao anazana azy izao ary indrindraindrindra amin'izao andro ankalazasika ankalazan'ny eglizy eran-tany any Masinday Josefa amin'izao 7 marsa izao. Ary mahataon'izao bily azy moa dia asaina isika anao pelerinage amin'ireny toerana anazana manokana any Masinday Josefa fandrindra ny eglizy ambany fiarovany i Masinday Josefa anao pelerinage ary anao ny vavaka iombonana ampapa ary anao fibebahana
amin'ny alalan'ny fankalazana ny sakramentany ny fampihavanana ny kofisy ary andray communion sara na ampanahy io na mivantana ka azahotsika ny fanomezam-pahasoavana feno dia ny indulgence plénière izany ka izay indrindra no mahatonga atsika ary resaka bebe kokoa any Masinday Josefa amin'izao andro fankalazana ny Masinday Josefa zao, fa indrindra ihany koa tsara ihany koa ny manipoka an'izay anatin'ny vanim-potoana ny karemy isika ka modely sady mpivavaka isika amin'ny ady etrena amin'ny rasy i Masinday Josefa sady manampy asika iroso lalindalina koa amin'ny fiainam-pinoana ka ahatonga asika ankalaza ny Paka. Zay moa no mahatonga asika mamerimberina matetika amin'izao karemy zao hoe ady sady dia makany amin'ny Paka ady amin'ny raso isika dia mitondra asika amin'ny fiainam-baovao entin'ny Paka. Io le anaovasika teny hoe nouveau départ, sy départ à zéro fa nouveau départ irosona lalindalina koa na dia sarotra na mideza aza izay lalana hitondra asika amin'ny fiainam-baovao anaovasika départ vaovao izay dia anampy antsika tokoa i Masinday Josefa amin'ny mahamodely azy ary mampivavaka azy amin'ny ity volana ity tokoa no irososika lalindalina amin'izay karemy izay. Ary raha ny préface ilay vavaka zay atao melohan'ny fankalazana ny vavaka eukaristika dia voalaza mazava fa i Masinday Josefa ao de voasipoka lehilahy marina ary dia vavaka ary dia io no tiasika asongadina amin'izao fandiniana ataosika izao. Lehilahy marina fantatra sika amin'ny sika malagasy fa misy dikany maro izay marina izay, ohatra fosiny zao hoe marina dia sy voaozongozona izay, ny marina koa dia sy mba mivadibadika amin'ny teny ataony, ny marina koa dia ohatrany hoe rano na toerana anankiray marina zany hoe mahisara ka izay no tena toetra ny Masinday Josefa ary tovoziny amin'ny fivavahana izany. Ka izay indrindra raha tiasika ary amin'izao ady sady dia etresika amin'ity krizy maro lafy ity, amin'ity korotana ity dia natolotra ny Papa tokoa ny taratasy ahitasika ireo toetra ahatonga asika anana an'izay fondra izay mba ahatonga an'izay hoe baba izay araka ny lazaisika teo dia ny fianakaviana no mitondra faisana, mitondra kakaitra no ity krizy ity ka afaka manampy asika tokoa ny fibanjinana any ny Masinday Josefa ary anampy asika ireo toetra maromaro zay nasongadin'ny Papa ato amin'ity taratasy ity. Raha sy diso ao dia misy fito eo no toetra tian'ny Papa asongadina azosika ho alalinina sirairay moa io mora azo atao misy ny mamaky an'io afatra feno sy lava loatra fa feno nefa mafonja ka ho hitasika amin'ny toerana maro samihafa fa indrindra moa ny tambazotra mahazatra asika efa hitanareo mamaky azy na amin'ny teny frantsay io na amin'ny teny malagasy fa eto amin'ny fandalinana ataosika amin'izao toroteny zao ary dia aka toetra visivisy aho anampy asika ivelona an'izay mahamodely sy mpivavaka any Masinday Josefa. Raha ny eto amintsika zao eto Madagasikara dia
nametraka sara ny sekoly katolika ary nandray lohevitra ny hoe ny manao ny marina no endry ary ny marina no mahaolona afaka asika. Io ny tarigetra ny sekoly katolika ka izay indrindra mampandinika ao anatin'izao krizy izao ary naverimberina matetika. Inona no mahatonga asika ao anatin'izao fahantrana marina misy krizy eran'izao tontolo izao marina eo ty korontana virus ty fa lasaka ambany de ambany tsika amin'izany resaka fahantrana zany. Ka izay no mahatonga asika milaza hoe sy ny olomanga misy sy misy eto amin'nosika sy ny manam-pahaizana na ny manan-karaina na ny mpanao politika ny tsy misy averimberina zany ary ny eveka aza de efa namaritra an'io manana ny reo isika ary maro isan-karazany aza fa indrindra ny arena ambanin'ny tany ambonin'ny tany any amin-dranomasina maro isan-karazany ary nosika de efa arena lehibe izay ka mahavelo mpisaorana an'Andriamanitra. Saingy araka nylazaisika teo maninona isika no mbola sy afaka tena manao an'izay fampandrosoana izay, maninona isika no mbola ao anaty adi-piainana isan-karazany, maninona no mbola ao anatina fahoriana ary indrindra amin'izao krizy izao ary indraindray aza de hoe sanatria ve voaozina sika miala siny amintsika fa sisy ozon'Andriamanitra io ary araky ny rety koa manko dia isika zao no manaraka amin'ny nosy Komoro amin'ny fahantrana. Mila hozerena kaiky moa zay fa mandeha any amin'ny réseaux sociaux isan-karazany zay zavatra izay ka sara no mandinika hoe aiza ny fototra ny ity fahatra asika ity. Samy masapa ny maro fa ny fahamarinana no mampahantra asika eto Madagasikara. Ny sy fahamarinana no aretina mikika ny Madagasikara. Io ny krizy fototra lehibe raha tao amin'ny teny hafa mahantra olo-marina i Madagasikara. Koa raha teo androso tokoa ary sika dia aoka iroso amin'izay hoe fizoroana amin'ny fahamarinana. Fizoroana ho aho fahamarinana efa hitasika fa ny fizoroana amin'ny fahamarinana no sy ampy zany hoe sy manana olo-marina isika. Raha tadiditsika sara sy ny vola mankarena no nangatany Salomona tamin'Andriamanitra rehefa nanontany azy Andriamanitra fa ny fahendrena. Ka araka io tarigetra eo amin'ny sekoly katolika io dia izay tokoa ny tena fahendrena ny manao ny marina. Ka raha sika ary zany ny tanjony ny papa raha miresaka izy mila baba izao andro sika izao, mila baba ny fianakaviana ary rehefa isika miresaka fianakaviana de sy hoe lay tokantrano ao an-trano ihany fa ny fiombona n'olona maro ka misy olona mpitarika ka ao anatin'izany ny fikambanana, ny communauté, ny église, ny fiarahamonina, ny firenena ka ireo rehetra reo dia samy mila baba ary i modely amin'izany ny fananana any Masinday Joseph anana fondray ary ny tena fondray zany dia ray mizoro amin'ny fahamarinana ary mametraka sara an'izay fahamarinana izay ary impiry tokoa moa isika hatramin'ny na lehibe na kely no say milaza ka manao hoe lainga masina izany satria erovana ny fihavanana zay matipatisa asika, erovana an'izay fifandraisana izay. Zao no oko fantatra asika sy misy lainga masina izany rasy avokoa zay lainga rehetrarehetra ary fitapitaka rehetrarehetra sy ny risoriso. Io no mahatonga ny sy fampandrosoana eto amintsika. Ka noho izany raha tiasika iroso amin'izay fiainam-baovao izay dia aoka edivasika ny lainga ary miroso amin'ny fahamarinana isika ady sady dia ho isika izao karemy izao
ary ohatra no natolotry ny modely no natolotry ny papa osika ny fiainany Masinday Joseph. Raisika ary Masinday Joseph ampianatra sika ny tena safidy marina enysika fantatra sika ny tantarany fa rehefa tozo sarotra tokoa izy dia ny sitrapon'Andriamanitra ny tanterahiny ary zay no nanavitra azy fantatra sika izy raha mbola fofombadiny i Maria ary dia maro ny zavatra ny tragno na dia efa tena kivy azy izy sy nanana fanantenana dia tamin'izay indrindra dia niseho taminy ny anjely ary dia nampian'Andriamanitra izy izay tokoa raha manao ny sitrapon'Andriamanitra sika dia ampian'Andriamanitra mandrakariva na dia amin'ny sarotra azy. Io lehilahy mahatonga ny Masindahy-Paoly mananatra sika hoe na dia sy misy nanantenaina azy Abrahama dia noho izy nanam-pinoana dia afaka ny roso amin'ny lalindalina koa ary dia izay tokoa i Masinday Joseph ary anatra ho asika amin'izao andro sarotra izao ny atoky an'Andriamanitra ary izay fahatokisany Masinday Joseph an'Andriamanitra izay dia modely ho ansika. Fantatra sika fa nisehatra zavatra maro tokoa i Masinday Joseph nefa ny toetra tao amin'izay finoana izay izy ny toetra tao amin'ny fahamarinana ka io no nahamarinan'Andriamanitra azy araky ny voalazany vaky teny faharoa voandrenesika teo. Izany no afatra ho asika oka isika ho ray fondray baba ka tahaka ny Masinday Joseph anome anarana mendrika ny zanasika mba hivelomany an'izany anarana izany ka hatonga azy olo marina olo mendrika ihany koa sy ny anarana ny toina ambara eto fa matoy Joseph nanome anarana ny Jesosy dia satria fantany fa io ny lalana tsy maintsy izoran'ny Jesosy zany hoe Jesosy mira mpamonjy ka fampianarana ho asika ihany koa rehefa manolotra anarana an'ireo zanatsika oka mba dininy isika sara fampianarana manaraka azo sika asongadina indrindra amin'izao andro sarotra izao dia fantatra sika fa ny karakara any fianakaviany i Joseph ny fianakaviana masina amin'ny alalan'ny asa mpandrafitra izy amin'ny alalan'io asa io no namelomany ny vadiamanjanany dia Jesosy ary fantatra sika azy fa no io asa io ka nitohizany Jesosy dia nomena anarana ho mpandrafitra i Jesosy ary nolazaina koa aza fa zanaky ny mpandrafitra izy. Tiaro ny zanak'Andriamanitra tokoa i Masinday Joseph feno aya izy hatramin'ny voalohany araky ny fantatra sika fa isika koa dia faro ny zavatra mampitebiteby asika mampitebiteby ny ray aman-dreny amin'ny ho avy maro ny zavatra mampitebiteby asika eo amin'ny fiainansika ka izay indrindra i Masinday Joseph tena maro ny sedra ny etrehany tadiditsika ny tantara ny Herode zay nandripaka ny zaza tsy manasiny rehetrarehetra dia izay koa tsika amin'izao fotoana izao ka aoka ho tahaka ny Masinday Joseph ho mpiaro ny zaza sy manasiny rehetrarehetra isika toy izay amono mifamono ary mamono ny taranaka ary narova ny Masinday Joseph i Jesosy ka aoka isika hiaro ny taranaka ary anisan'ny fiarovana ny taranaka ny fiarovana ny zavaboary. Mahavariana io toetra anankiray io ka sara asongadina ihany koa dia sinona izany fa izy niaro any Jesosy toetra anankiray sara asongadina ihany koa dia ity ary napetraky ny papa mazava amin'io taratasin'io dia nisy fahitana teny avy amin'ny Masinday Joseph sy mba be teny Masinday Joseph ka izay indrindra koa fantatra sika
fa matetika ny manakorotana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina na fiainam-pirenena izany na fiainan'ny eglizy zany na fiainan'ny communauté izany na ny fiainan'ny fikambanana izany na ny fianakaviana tokantrano indrindraindrindra dia sy ny fahaizana mitambava be resaka loatra isika matetika ary nyio takorisika sika io no matetika ny manimba zavatra olo-marina i Masinday Joseph ka sady sy mampitombo izy amin'ny resaka ary sy be resaka izy araky ny lazaisika teo Masinday Matio sy Luka no mba miresaka ny Masinday Joseph nefa sy ahitasika teny sy mba be teny i Masinday Joseph ao anatin'ny fahanginana izy araky ny tenin'ny papa moa de hoe amin'ny aloka izy zany hoe sy loha laharana izy fa feny fanetretena ary soam-piainana izy ka modely ho asika izay ny sarasongadina koa eto ampamaranana amin'ireo toetra sasasasany nasongaditsika dia ny fitiavany Masinday Joseph vavaka nokolokoloiny ary nampianariny tao anatin'ny fivavahana ny fianakaviana masina profon'izany nandeha matetika tany Jerosalema nanao fivahinina masina izy ireo ary avy nanao an'izany no nisedra tany anefitra i Jesoa hoy Masinday Luka ary avy any anefitra izy no niverina tao amin'ny toerana fivavahana ao sinagoga ary de nandray ny bokin'i Isaia ka namaky hoe ato amiko ny fanan'ny tompo irainao itory vaovao mafaly vokatry ny fitiavam-bavaka izany nikolokoloan'ny Masinday Joseph tao anatin'ny vavaka ny fianakaviany ka izay koa ry kristiana ava malala raha tisika ho tafavoaka amin'izao krizy maro lafo izao sika dia aoka ao anatin'ny fivavahana marina tokoa ao anatin'ny asa marina tokoa ao anatin'ny fahamarinana tokoa ao anatin'ny fahanginana sy be teny no entsika mikolokolo ny fiainansika dia ho tody soamantsara amin'ny fiainam-baovao sika ho tody ampaka isika ka amin'izay ho missionnaire EOV missionnaire tabernacle velona tahaka ny Masinday Joseph masiary manokana an'ireo mpitondra fanjakana tokoa ary sika amin'izao andro ankalazasika any Masinday Joseph zao mba ho fondray tokoa ny hoentiny miatrika ny andraikitra sy adidy eo amin'ny von'ireny andraikitra maro isan-karazany amin'ny fanjakana ireny anana ny toe-panahiny Masinday Joseph n'izy ireo ho marina ho miasa tokoa ary ho tia vavaka ry Masinday Joseph ho ampio izahay amin'izao ady sady dia mitondra mipaka izao ka ny vavaka ataonao any Masinday Joseph anovany fonay ho fo vaovaoany noentinay mankalaza ny paka ka hiaraka isangana amin'ny Kristy tokoa izahay ka zary EOV missionnaire tabernacle velona anorina ETA andesy ny coronavirus engany ianao ry Jesoa ho ivo ny fiainanay ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tahaka ny Masinday Joseph izahay io ny lalana hitondra anay any amin'ny fiadanana marina aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous
fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi Dieu seul.